Zavakanto kosa nandritra ny fotoana fohy izay dia somary nakaina ny tarika akony mani izay isan'ny mivoy ny kolotsaina avy any amin'ny faritra iny. Iakatsehatra indray ity tarika ity amoa ny kolotsaina tsara na ahafantarana azy hatramin'izay. Ro Tsirakotony indray no mitondra ny akon'izay, Tsirakotony Arsan kosa nakany sary. Iverina mony kolotsaina avy amin'ny faritra Moronmani ny tarika Akonimani, izay tarika iray mivoy hatr'izay ny kolotsaina avy any amin'ny faritra Moronmani. Karazan-kira ahafantarana ny tarika ny antsoina hoe rango, zafindrony, rija, kidodo ary sandralahy. Mandravona ireo kolotsaina avy any Moronmani ny tarika ka nomeny ny lohateny hoe Kolohoto, izay midika hoe kanto sy angovo. Taorina navy tany album malohery madomizely izay atao hoe ny elo tokoa tany velany tany dia tonga indray zany zay amin'izao fotoana izao efa hanomana VCD izay efa nangatahany olona ela be ka tia fampisehoana izay ataonay eo amin'ny Blue House ao Tsiadana zany miaraka amin'ny fikambanany teraky ny firaisan'ny mila maina fandriana ity zany dia hamofoha indray zany ireo kanto sy vazo izay nahafantarana ny Akonimani dia ny Kolohoto zany miaraka amin'ireo tototagnana ataigny tanàna zany ataigny amin'ny ka dia ireo karazana kolotsaina malagasy moa dia natao entina hamondronana indray ireo mpianakavy malagasy ka izany indrindra no isan'ny antony nahatonga ihany koa ny tarika hamoha indray ny kolotsaina izay misy any aminy. Rehefa manao an'ilay kolotsaina dia misy antony zany hoe noho izay ara sosialy fandraisana anjara brika fampisinan'ilay firaisan-kinan'ilay zanakam-pelezana ny vatona sonotry ny tany sy ny vahoaka eo amin'ny fototra ary ho hita foana le cohésion sociale amin'ny teny baiko. Cohésion sociale malagasy zany mifanometana satria fantatra fa latsaka ambany be ny sosialy ny vahoaka amin'izao dia fanairana ihany koa any rehetrarehetra zany eto amin'ny firenena fa noho izay antony izay no antony lehibe amin'ny fomba mahamalagasy hiantsona ny rehetrarehetra mifanometana ny fandray anjara ary hitondra anjara brika amin'ny fanomezan-tanan'ny malagasy eo amin'ny fampandrosoana ny kolotsaina sy ny sosialy ary fanabeazam-bo ihany koa ny fandraisana anjara brika zany amin'ilay mozika akoustika. Fitaovana maro no entin'ny tarika hanaingona ny fampisehoana, isan'izany ny jejo voatavo, ny gitara, ny valiha, lokanga ary koa ny angorodao izay mitondra tsara ny angovo amin'ny mozika. Aharitra ora roa ny fampisehoana ka ny tapany faharoa dia isy ny fampandihizana mandritra ny alina manontolo. Tomboky tompoko vavy etỳ ampamarana ny fampalalama vaovao dia tiana indray no mandroso antsika ny tokantrano any fa hivoaka amin'ny Rapitso ny laharana vaovao ny gazety Mahery araka ny nahafantarana azy dia ny tontolon'ny fanatanjahantena no isan'ny bahantoerana ao anatin'izany gazety izany tsy adinony ihany koa nefa no mitondra ireo lohateny sy lohahevitra maro na alinina ny mpamaky hatramin'izay dia saorana feno tomboky tompoko vavy nanaraka ny fampalalama vaovao hatramin'ny farany ho amin'ny Rapitso amin'ny 7 ariva indray veloma tompoko.